misaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miaraba antsika tsirairay avy indray tratry ty fotoana manokana zay narantsika ny lesona amin'ity an'io alahady ity, lesona ho an'ny tanora zokiny zany nefa mialohan'izany dia hivavaksika. Ry tompo mpanjakanay tianay indrindra, misaotra anao raha eo fa mbola nomenao tombonandro izay ary menao fotoana izao mba ahafahanay mandinika ny teninao. Atao voatsapanay tokoa fa mitovy amin'ny tsy misakafo izay raha tsy mianatra izany. Aoka ny fanahinay ho ampiky ny fahasoavanao sy ny teninao mba ahafahanay mitondra ny tena araka ny sitraponao. Ko mety izy ianao tompo hiteny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe firaisana tanteraka. Firaisana tanteraka. Amin'ny fanatitra rehetra ao amin'ny Levitikosy ny fanatim-pihavanana irery ihany no tsy ahitana toromarika miraikitra toko-pamelan-keloka na fanavotana. Tsy manao filazana ninninona momba ny fahotana izany. Fanambarana ny fanirian'Andriamanitra ifandray manokana amintsika io fanatitra io. Tsy fiaraha-misakafo tsotra fotsiny izany fa fotoana manokana masina ho an'i Jehova. Nanandanja teo mason'Andriamanitra tokoa io ka na iza nanao tsinitsinina n'ireo toromarika momba an'izany dia nofongorana tsy ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Misy antony maro mety ho nanoloran'ny olona iray ny fanatim-pihavanana ary nisy toromarika manokana nomena an'ireo izay nitondra fanatim-pihavanana noho ny fanalam-boady na fanatin-tsitrapo. Na ahoana ny fanatim-pihavanana dia natao hanehoana fisaorana an'Andriamanitra. Manamafy an'izany ny fiantson'ny Levitikosy izany indraindray manao hoe fanatim-pisaorana hozy izy. Tsy nisy zavatra nirinjaona fatotra toy ny hoe miaina amin'ny firaisana tanteraka amin'Andriamanitra ny fiangonana izay tsy mitranga raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Ankehitriny dia mitady olona izay hanao ny fifandraisana aminy ho loharanon'ny-pahamehana ambony noho izay mety ho fifandraisana rehetra eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra. Mitaky fialana tsy raisana amin'izao tontolo izao ny firaisana amin'Andriamanitra. Ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra izay aseho ara-tandindrina amin'ny alalan'ny fanatim-pihavanana mantsy dia tsy mifangaro amin'izay mety ho fanoloran-tena ho an'izao tontolo izao. Nasehon'ity fanatitra ity fa manolo tena ifandray amin'Andriamanitra sy hiala amin'izay mety ho Andriamanitra sy izy ny olona rehetra. Zavatra tsy azo ekena sy mamenatra ary mamohitra indrindra nataon'ny Israelita fahina dia niondrika teo anatrehany omby lahy kely volamena. Tsy ela akory tao aorianany nanoloran'izy ireo fanatitra hodorana sy fanatim-pihavanana ho an'Andriamanitra nefa izany. Manambara fanolorana tanteraka ho an'ny tompony fanatim-pihavanana. Ka aoka tsy ataontsika tsinitsinina izany. Tsika izao dia mbola manao ihany koa fanatim-pihavana eny amin'ny toerana misy antsika ihany. Aoka hanana firaisana tanteraka amin'Andriamanitra isika ary hatsapa fa lehibe dia lehibe tokoa ny fitiavan'i Kristy antsika indrindra ny antsoiny antsika ho zanany malalana. Dia mba aminao tokoa ny izany teny izany anio
aoka hitondra tena toy mazava itsika ary akalesona ny amin'ny fiainan'ny zanak'Israely tsy hoe manao fanampim-pihavanana an'io dia manaofinao foana ny ampitso fa isan'andro dia atsapa fa olo mbo fidin'Andriamanitra isika ary efa natsoin'i Kristy ho zanany malalany ihany koa. Amen. Iray masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity, mangataka aminao izay mba ho kasihinao ny foamam-pananay ary hovahanao tokoa ho mendrika ny filazantsaranao. Aoka ny izahay ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa, ka izahay izao hanana fanetretena sy fanoloran-tena ny amin'ny iraka izay napetraka ao aminay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.